Sakay Kely Rano diampeniny fandresena rakotondraso. Tena mialatsiny rikule, mialatsiny fa efa re mihitsy nitoetra mamy. Zao ry zao andao aterodina aminay fa lalao mbola hitsanona. Sady kosa ve? Iny raha tsy mampaninanao moa maninona fa tsy matory amin'ny fotsiny Eno zao koa. Fa aleo za ilaza kely amin'ny dada fa so manahirana ka. Dado? Dada? Aiza nga ianao teo e? Aty anjaridaina aty zao fa hoana? Fa inona nataony dadany? Mba miala sasatra kely fa mbola hiverina andeha hiasa nge za avy eo e. Fa misy inona ry zao kanefa so de mba dirandreninareo le resaka dia atsoko izy na anatin'izay hoe fanatsonao anazy zay. Tsy ilaina zany mama ry dada aloha izy andeha hivarotra ny tsenany any fa raha mama ndreny de ngamba de Sakay Kely Rano reny iangeto. Fa hoany zao hoe andeha anatitra kely ankolany amina de zay saka iraky kely amin'ny dada aloha. Anatitra ankolo ery zao Efa maninona? Za aloha tsy misaka nanaka fa de mitandrema tsara any tanànan'olona fa so de ahita raha amindreninareo indray Eny misaotra ry dada. Aza matahotra dada fa zange tsy zazakely tsony koa e. Mba efa lehibe any ako. De misaotra ry dada an'izao da mifandraisana. Veloma de mampamangy ao amin'ny zareo ao. Velomanaka de tsaro fa misokatra ho anao foana io varavaran'io de manaraka indray e. De tandremo soa tsy akaty tsony rokoly Esy raha ohatran'izao dia ho tonga mitanjoka any aho hoe ho lasa olon-teny zao. Ho vady mihitsy moa zany ary aleo tonga dia karakaraina tsara fa efa hitako taitra amikoty izy. Mandroso tranotra zao Aivy ohatr'izao ny aty aminareo mialatsiny aloha fa teritery ny tranonay Ary aiza ny ray aman-drenao ka? Sa mipetra-jery ianao? Petra-jery fa ndray aman-dreniko efa maty daholo. Efa maty? Ohatra azafady rokoly de mba misy havanao ihany ve sa ahoana? Misy havanay fa any amin'ny faritany zareo. De raha azoko tsara zany de nareo sy lalarery zany no mipetraka ato sa efa misy sakay za? Zany indrindra tovitovy ihany manko ny tantaranay sy lalana de samy hafa aza ny fisehony. Fa aoka aloha zany resaka izany ho andro zao aleo aloha zany de andro sakafo hariva fa efa mandroso hariva ny andro. Sady mety tsy tafontsony ianao fa tsy maintsy tafandry aty aiza korokoly hitako tsika nge tsy mifanaraka an'izany ka sady sao de nona be ianao ary le hoe sakaiza de tsy mbola misy mivaliny. Ary tena matiotiky olo ty tray zato fiangolangolana sy mifiantanitany. Sady tsy misy fiarange aty rehefa hariva be ohatr short zao sa teo Européenne mpanendaka any ianao sady ahoana rokoly fa nga tsy mahafinaritra an'izao miresadresaka amiko sady mandany aleto aka tsy hoe zany fa matahotra mamarazery ve sa kosa efa misy olo-tiana no eny momba mama aloha ihany fa hoe le resaka olo-tiana aloha mbola paraingo raha tsy hoe anga manaiko koliko ohatray de ho tafareto zany no tisomanako zany verykoly kanefa moa fantatro fa mamanao manahira tsy ananao ianao nery zao efa lehibe
tompony safidy ny fiainanao ianao. Iny Za koa tao magnery anaoko. Azafady kiry zao tsy misy tsinonao zany fa rehefa samy tia motsika roa ka tapa-kevitra dia aleo velezina mividy mafana sa ahoana oskoly. Enao ihany zao no erany fa mpanaraka fotsiny iny ary aleo fa tsy andrera dia resaka amin'ny dada sy mama dia arosondarantsika sady za koa mba efa manana ety manana any amin'ny fanatanterahana fanabadinako. Orason ahoana? Ianao ty moa zany de tena lehilahy mohaka mihitsy Mohaka. Tena velana ao anatitra n'iny kolikoly iny ny zanaka ao. Ohatry ka tsy hitako nge zay olana amin'izany lehilahy lehibe zao fa tsy zaza kely akory de sakananao tsy voky ny trano zany izy Ohatry sa tsisy koa ve ty efa miditra vavahady manahoana zao? Ohatry fa inona nataonareo tantokotany ito sa manisa mpandalo? Ary anga moa zany ny rainao ihany ny tazanao? Oay manao nary mamy. Arono ary zao. Fa taiza foana ny moa ianao ty raha ivolana mahery ange ianao tsy nody atrano tsy hita hoe maty sa velona. Tena marina fa naniraka malana tsakaka. Anatitra olona tokony ora vitsivitsy ange de vity nefa de amam-bolana ianao tsy miverina. Sa tany za Amerika ny nateriny ny kala kely? Okzay mama, ny mama koa zany de tsy azoko mihitsy ka tsy olombelona ary ve ny manoloana anareo ty sady manahoana aloha nareo salama tsara ary mandeha ve aloha ny tsena mamy? Tsy miany aminao ary zao zao fotsiny ny ilaiko hoe lazao zay marina. Eny tokoa ary zao fa taiza foana marina aloha ny sety de inona ny vaovao entiny sy avany aloha ny? Eny raha ny vaovao tokoa aloha ry dada de tena misy sady tena vaovao mafaly za manko fa tapaka ny hevitra ry dada sy mama. Tapaka ny hevitra fa io ary lay efa nahiko. De iza hono zato izy? Fangay efa fantatra reny ho lazaiko. Eny tena zay tokoa nambady ary dada sy mama. Tena vaovao tsara be tokoa nge zanambaranao zany zao ka iza hono zany hoe mba safidiny fonse zany lohany de iza koa no mba ho voninantinay. Efa hitanareo ihany izy ka. Izy re iziko Andre kakio de sanatri ve lay kolokolo indro zao lay tsy mahay mamateny iny? Fa sanatria ahoana koa ry mama eny izy indrindra izy ny safidiko ary tonga de arosony raranay fa efa miteza azy izy efa be voka. Maninona tsara zany inony ty lazainao? Be voka hoe? Eno ary mama efa be voka koly. Zao so de mba tsy anao kosa zany Fora e volana mahery monja nge fankalalànareo de zany sady ve vitanareo? Fantatry ny nataoko ry mama. Zanako ny ao akibony ary tsy maintsy ataony raranay. Zao nenao rangatia. Inona zao ny lazainao amin'izao? Ianao mihitsy no mipingapinga nandefa ny zanakao anaraka ny vehivavy ny tany. De zao vokany. Zao le zanaka lazaina hoe mirehatra mivavaka De zao nenao zaka ny vokany razon De zany ve ny voahangy an-trano kosa ary zao tena tsy takotsony zay lazaina fa tena disina narapolo oatra nga matamin'ny fitazainareo ny tena mariny sady efa zany mihitsy ve nisy sa hoe zany mihitsy koa ny lahatra efa lehibe sery zao ka i moa ny zava-misy zany ka de adidinay amaray aman-dreninay ny manatotosa ny raharahanareo. Eny misaotra ry dada. Fa na izany nefa tena kivy ihany tokony tsy akivy anao zany ry dada. Zange dada tsy niterena na vozona na nijanona tany.
fa sitrapoko zany de zao kory mama mba mangataka hoe hipetraka kely ato aminareo rehefa vita ny raranay sy kiola aloha mandra-pahitany an-trano sa hoana inona zany hoa e olona be vokaratsikanina no erandra zery hipetraka hazafady zany ve tsy amono antoka na ato amin'ity tsenako ity mama tsy raikitra zandry tsaoa aza manao an'izany ianao raha matoa ohatrany teo ihany ko tsikaisenao taloha ohatr' zany aory zao tsy maninona fa tsy de maritra ela fotsiny nareo kosa raha ohatra hoe mipetraka ato aminay tsy maritra ela ony iny aza matahotra dada fa mandra-pa fotsiny ngeo aho mantsy anareo e fa nga hony zany tsy efa nitokantranonareo nandritra n'izay ray volan'izay ka matoko hoe efa navita tramin'ny zazakely ry anina de efa mavelo teny zany ka matoa zany natao zany de fa fantatry zareo ihany koa ny tokony ataony ka hono maninona ny tsy ano mipetraka de zay zany raha zao fa de hifangaratsika menakavy zao nge le efa teneniko hoe zao mavoanareo mpivavaka mafana fotony mora mirainy sady tsy laitra kisoka mihitsy na de efa hidira patiantoka zao azy mba moramora ihany ry mama ka tsy fantatrao mihitsy ry razery ny tenin'Andriamanitra hoe aoka anareo ho ty manao soa ho malemy fanahy amin'ny namany avy nefa zao ny teneniko aminao hoe tsy namany io fa zanakao sady tsy aritra ko nge zareo no mipetraka ato zay ry jehova de every ny anatotosana ny rarano tena marina dia misaotra petsaka ary dada sy mama ary mama ao ato tsy mitiny fa mangaya fotsiny inona tsy moa zany no lazaiko hoe fa tsy faly mihitsy zany mama efa niteny anao foana ary zao hatramin'izay fa tsy noenonao le hoe tsy manambady efa nisafidiny tsy hanao hevitra momba n'izany ntsony tanterao ny rarahanareo fa efa izay ko moa masaka ao tsainareo vita ihany akiny rarantsika malalaka de zao mba miaritra kely aloha tsika mandra-pahitan'izay hoe ho toy amin'ny fiainantsika aza matahotra fa ilamy amin'ny fiainantsika raha misy tokony hoe ho vitanao amin'ny asa ato an-trano de mba ampio mama ohatra hoe miandry tsena zay mantsy tena manahirana azy io iandry tsena ino de mba anaiky an'izany ve izy eny ao fa ezaka niaritra io ndray aloha de tsy ataoko tafapetra-kely ato amin-drazery ato inona reny ho hevitra andraso fahitako ny atao koly ahoana mama manao zavatra angandry ao aky mba andraso kely vetivety tseny ity fa misy tokony ataoko vetivety tsy manao zavatra ka ao fa indrasako ny tseny sady asa mipetraka fotsiny io vitako io eny ary lasa aloha retsy fa iondry izany ary andraso fa fandriako amin'izao io ho aizy eo nefa aleo aloha mody mamindra de akatona mafy mivaravarana mivoaka any atokotany zay de aleo amin'izay mitsaitsaika amin'ny verina aleo tsokolofoka eto amin'ity lavaka lakile ity izay ataony vao manao zavatra fa afeondririkolo toa de miditra tena nonsansany ka ary maninona mora mba maka kely amin'ity voanjo efa masaka ity sady reto voanjo be reto ve de ho fatan'izay isany raha hakana kely raha matoa mahihatra be mantsiny marina tsy ho fatany amina tsipiriany nisan'ny fatranentanato io nendrira zery fa manaikitra ny trondro
tsy fatamantsy fa arako daholo ange zavatra rehetrarehetra nataony teo e. Ary andraso fa toa de tapohako amin'izao eo ampangalana fihinany izao. Tratrako ambody omby ilay kala-pangalam-pihinany ty. Tratra marina. Loza. Izao nataondry ato rehefa saina mba miandry tsendry. Zao mihitsy ny tena tsy voaka amin'ilay mametraka olon-kafa miandry tsena ato e. Fangaza andry kala-kely ty. Tsy mba manana maso karena io tsena io ka hoanka ny paona fotsiny ohatran'izao a. Ary valio fa zalozany ty miankana fotsiny eo e. Anka. Nandaminetana fotsiny ary mama fa tsy nina izany a. Inona zany tsakitsakondry eny ambavandriny ka. Ary oatra mbola manafina any am-paosy koa nge le kala be voky ty. Misakisana ty, misana ty savako ny paosiny ty. Jereko fa tsisy an'izany moramora zany. Jere, fa ino ny taony tsy voanjo sa fa vatokely reny, sakanety. Raha azoko tsara zany dia tena mifandrian'ny tira matoty mihitsy aho. Ahoana moa ny tirany tampotampoka be eo nefa eniko izao mitsy nanety farafarana mivoaka. Nefa sy nahe farafarana ny tokotany voakory alohan'ny tirany teo. Inona zany mampianahana an'ilay kala-kely ty nahita angatra sa lolo e. Dia hidina kely any ambany any aloha hijerany koly ka mba milamina ihany fa izy io sa manahoana. Mba nahagaga koa aloha naneke mamampiandry tsena azy a. Nefa dia nahasarotin'ny mafy amin'ny mamy io tsena io. Kotra. Dia mbola sandry ihany zany mamaly ana. Iny zany tapa-biko zany. Iza zany atao hoe razery. Raso aloha hoe jerena. Tena mamandray zany ka. Tady andrazery tsara. Ampandry izay. Ohatray, fa misy ino ary mama nitao miaka pepe anao a? Any ambony rina dia efa mandreny tabatabanao. Ohatray, koly. Fa misy inona e? Inona mampitomany anao? Sova tonga ianao ry zao a. Fa misy inona ary mama? Io ny vadinao tratrambody omby nangalam-pihinana. Tsy mahalala ny fahasairana natao tranaty fa dia nihinan-kanina fotsiny izao. Sady amin'izay ngery zao ka etam-barotra ngery misy maso kareny. Fa ahoana zany ry koly a? Ka izao anery izao e. Mangina eo ndry e. Zao dia lasinareo mitady trano hipetrahanareo fa tsy mila anareo tsony a. Ory mama. Tsisy hoe mamamama zany eo ry zao a. Any amin'ny tokantranonareo any nareo manao izay tianareo atao. Sady raha zao no mitoy a, lan'io kala ratsiny io voanjo. Ory mama. Te voanjo ve? Voanjo? Sady fantatrao fa ratsina ane koly e. Ary azoko mena voly mama raha hoe zay ny olana. Fa dia tsy afaka anao mihitsy zany ty toetra sakay kely rano ty, ha? Tsisy idiran'ny sakay zany ry zao a. Ary tsy misy ady hevitra fa tsara ho anareo a no mialeto. Dia omeko ny vidim-boanjoko fa tsy hoaniko any paona io e. Ory mama. Raha azoko tsara ke zany dia lehilahy mihitsy no tena tanjonao e. Maninona nefa raha tonga dia hoe zay tianao lazaina tenenina dia tenenina fa tsy hoe ianao be fihetsiketsehana be ohatr'izao fotsiny. Hogo izao ry zao a. Mila mandevitra ny fiainantsika. Ka tsy rariny zany ry koly e. Fa voalazan-driry kala-kely ty marina zany mihitsy ny tokony atao. Sady mety kokoa ny fiainana misaraka amin'ny ray aman-dreny rehefa makavady e. Eny ary, zay fa misaotra anao tamin'ny tenor mama. Misaotra koa tamin'ny fampiantranoana. Zay mihitsy koa ny sahaza ho anareo e. Ohatray marina rehetra misy mandondony zany a. Traso aloha jerena. Ho avy ô. Ndre, ary tô
polisy manao any ianao ry tovavy eny tompoko manahoana tompoko iza ny tadiavinareo azafady arak'izao hitanao zao dia polisy zay eny ary tsy izany fa hitady angara zao miasa ao amin'ny orinasa-kanto zay hono aho aty fa izy mipetraka azafady eny tompoko fa andraso fa atsoko vetivety izy dado misy olona mitady nge dady aloaloha tsy lazaina hoe polisy fa sao de mbola manao zavatra izy retsy fa izy zao mitady azy zao maika izay raha matoa tsy ianao ny tadiavinay fa mivadinao ka aizy izy ohatrizay marina to mpitandro ny filaminana sao de mba diso adresinareo tompoka azafady ka fa tsy vadinao zany ty misoratra atao anaty taratasy fiantsony ty vakio tsara azafady atoko hoe mba asiako maso kely izy zany azafady tena izy mihitsy ty fa mahantany anao fa inona natao mbadiko tandra am'izay polisy fa misy inona elazaho amety mihitsy ny marina ka orazery fa inona ihany ty mampitabataba anao ty tsy miery mihitsy mivavanao fa de nyeraky ty vazatany ty fa misy inona angany anao fa tsy anyko ianao ambe tabataba any fa inona nataonao tandra zao inona ho any nataonao tava sy rozanao vandravandra fotsiny eo nangalatra ianao sanan'olana zaza tsy ampitoana tany jarery lanitro fa loziny ty nataonao raha zao tenenao marina tsy azoko faloza inona misy inona ka raha tsy loza ve ny nataonao tany ho tonga ty amintsika ireo polisy reo hitady anao polisy ela be zany fa hono ianao ny garasan eny tompoko izao nisy fa hoana fa misy inona tompo manaraka anay aloha ny ianao dia any ambrotsika amin'ny fanazafa fa misy inona monsieur polisy tsisy resa be fa manaraka anay fotsiny ianao ndao hono zany razery nataonao tany tsy fantatra hoe inana ino ninina nataoko tany hoana ary zany tompo fa misy inona ndray arany dado ahoana mahireza fa misy rary no an'ny mpanompony ao amin'i jesosy tena misaotra betsaka anaka fa izy tokoa ngeny tena mpitsara marina amin'izao zavatra zao tena mangatapavaka aminao hony hotabavaka ny rainao eny dada ela be monsieur polisy matao an'izany lony io zala tonga dia sivy rojo vintany ony aza tao an'izany fa zany tsy nanenina monsieur polisy andao ianao manaraka anay fa inona ihany ary nataony ty le rangaty tany ianao ty zany raha zao de tsy misy zavatra azonao atao mihitsy atao tranao ta fa tsy manampolana zany le atao hoe mpivavaka tena mahatsiravina mihitsy ianao ty inona zavatra nataoko andriamanitro mpihainy vavaka ianao ary azo antsoina amin'ny andro mahory mamelany dada jesosy eo vonjeo izy mba tsy ho tratra ny fahakiviana misaotra tompo amen zao no nampanatsoana ianao ry ngarasan voalaza fa namoaka entana tao amin'ny trano fitehirizana entany ianao ny aliny zomalasa teo tokony ho tamin'ny 7 arivo izany ka eto ny fanazavanao eny tompoko fanaoko ny miditra amin'ny trano fitehirizana entana isaky ny arivo alohan'io tiako ary mila marinina mantsy aloha ny entana alohan'ny ialako amin'ny toeram-piasana zany dia marinina tsara ny entana mba tsy hanahirana an'ireo izay mandimby amin'ny alina fa raha ny fiampanganana hoe namoaka entana kosa alohany dia tena tsoro kosa alohany fa tena laviko mihitsy zany zavatra zany sanao ve miteny fa olo marina ianao tena marina tena lavy kosa alohany oringarasan nisy vavolombelona nahitany tondrano an'io entana io nivoaka tao amin'ny toeram-piasanao ary aza mandangy antsony ianao tonga dia tsoro ny marina mba tsy hitaranytira raha ty any amin'ny zavatra hafa tadidio fa tsy anaiky mihitsy ny mpampiasanao satria misy tsy ampy ireo entandreo ka mbola andahy ihany ianao tena tsoroko aloha fa tena tsy nanao an'izany tompoko ary tanako hatramin'ny farany mihitsy ny teniko fa tsy meloka velively
Izay ny teninao farany Tsena zany? zay ny teniko farany tsy meloko atsy nanao nininona. Eny ara. Tsy maintsy tazominay aloha ianao mandra-pavita ny fanadihadiana. Io ry zalahy ampidirany amin'ny efitrano ny vaovao any a? Jesosy io. Ola manaraka anay. Misaotra anao aho noho ny amin'izao tranga miseho amin'ny fiainako izao. Ary mino aho Jesosy fa tsy hamela ny sakaizanao irery ianao aty am-ponjy aty. Ary mba hanehoanao ny voninahitra ao so zavatra mitranga amin'ny fiainako izao. Ny fanahy masinao any olo-tsainana mba afahako ihany koa mivoaka ao anatin'ity fonja ity. Ary ny fanahy masinao koa ny olo-tsainan'ireo mpanao fanadihadiana. Aoka hisokatra ny masipahana'izy ireo amin'izao zavatra mitranga izao. Ary ampiasao aho mba hitory ny anaranao amin'ity tranomaizina ity. Amen. Zany no aleny rehefa lehilahy mohakako oetiny sanany amin'ny sangany fotsiny. Mbola iza nefa nahazo an'iny eo e. Ary mba nakaiza moa zany le voahirana niseho mampahery teo iny e. Ohatray, ary toa sary mpisainina marina. Ahoana tompoko? Fa hoaiza moa zany ry iro voahirana? Andeha anatitra sakafo any dadako. Ianao efa tsy mety mandao ny varitra anao mihitsiko. So dia sanao koa verineny mijery maso fotsiny an'izao favoazany dady izao a. Ohatray. Fa za re tsy nanao inona no isahirana aminy a? Raha ny andatsy aloha dia tena voalohany mihitsy ny ianao rineny a. Sady mino koa fa dada tsy havita anao ratsy izany. Dia tsarovy anefa rineny a fa hanenenanao itoetra anao io mampitandrina anao mihitsy aho izay. Raha izay ianao a mandeha mibebaka dia n'izao amin'izao toetra ratsinao izao. Aiza ve ko ny vady andefa mandra aza dia vitanao no mahafotsy mamelana azy irery amin'izao fahoriana izao. Mova tsy vady ny joba lahy. Aiko aza izay vady ny jobajoba andriany e. Fa hoe hampio sakafo antelindreo andray andriany fa za be memena efa makalera etsy a. Mba zay ahay. Mihitsy amin'tingara santy a. Na dia efa ao anaty ady sarotra ry izy mbola mavita mivavaka sy mira fiderana ihany. Ary ny tena mahavariana dia tsy hita eny amin'ny endry mihitsy izany hoe ahory izany fa mbola mavita mitsikitsiky sy mitory filazany tsara ihany izy. Ary tena mandresy lahatra tokoa ny zavatra teneniny. Hoay marina. Tena variana be koa izany. Aleo aloha ny ampanatsony rason fa misy vaovao mahakasika ny fanadihadiana azy ty. Brigade! Mba etikely aty any ngara zao azafady? Manao ny sifa? Nampiantso aho ny ianao? Eny tokoa ry ngara zao a. Nampiantso anao fa misy vaovao mahakasika ny rahanao. Izany fa rehefa natao ny fanadihadiana andreo olona nilaza fa nahitanao dia nandandraindry zareo fa olona mitofika ny hitany fa tsy ianao. Ka dia miala tsiny ray aman-dreny tamin'ny fitazomana anao naharitra tato afaka mody ianao rehefa vita ny taratasy rehetra. Tena misaotra an'Andriamanitra sefo ary tena misaotra an' Jesosy ihany koa. Ary misaotra anareo ihany koa ny amin'ny asa izay ataonareo. Ary izao ny teneniko aminao nisy antony nahatongavaka tato anatin'ity tranomaizina ity. Dia izao koa ny teneniko hoe mba handramika izaho fa tsara Jehovah. Dia tsisy fisaorana ary ngarason raiza matahotra ianao fa tiniako le teniny teneninao teo. Fa zolono izy dana makatsy an'ny braony inspecteur ianao fa any le taratasy amohananao dia rehefa avy eo atsoka eo ihany ianao. Ok sefa. Ty ena ny birao amin'ny polisy.
oy mandrosoa e manahoana tompoko manahoana tompoko ahoana ny ianao izay ary ohatry ny fahitako ianao fa tsy tadidiko a iza moa raha tsy mahadiso voahirana tompoko zanaky ngara Jean marina izany azafady fa tsy tsaroako ry mademoiselle ny tompoko be loatra koa ny olona mandalo eto amin'ny masoko ao mipetrapetra aloha inona ny azoko atao anao tsy misy tsindry tompoko fa saika mba anatitra sakafo an-dada ahako ay mahafinaritra kosa izanyko sady misy vaovao tsara momba ny dadanao anie zany ohatry mahafinaritra ty zanaka ramosira gentil tena marina ve zany sifo dia ino zany vaovao tsara zany sa afaka ve dada oay tena faly be marina aza to an'izany sifo izany efa tsy ho fotsiny hoe fetra e sady fetra koa nge ny inalako e ay faly mahafantatra sefo ay mo fetra araka ny nambarako teo afaka tokoa ny rainao no ny fisalasalany satria mantsy niova hevitra indray ireo vavolombelona sady tiana resy lahatra fa zany Jesosy natsotsoiny ny dadanao izany no namonjy azy sady mahagaga tena tsara ny fitondran-tena ny tato zany ve dia afaka madiodio zany dada oay tena faly be mihitsy ary tena marina tokoa zany voalazanao zany sefa mahavonjy amin'ny andro mahory tokoa Jesosy dia hono aiza zany izy zao efa hoe atao fetra fotsiny azafady tompoko mo fetra ao amin'ny efitra ambadiko izy miandry an'le taratasy sony aviny tonga dia midiro ao am'birao fa miandry anao ao izy ay misaotra tompoko tena faly be mihitsy marina tena misaotra an'Andriamanitra aleloha hijereny dada ato raha izany ka dada ohatry ary tovohirana misaotra an' Jesosy fa tena izy tokoa ny mpanafaka an'izay voagatra arabaina dada fa afaka soma tsara ianao misaotra betsaka anaka dia misaotra an'Andriamanitra tokoa tsika fa sao alohany nienda dada fa inona aloha ny ty entinao ty sakafo io sakafo zany angeny na tonga avako taty hoe anatitra sakafonao kanjo vaovao mahafaly no ny tsenana tena misaotra betsaka anaka tena misaotra fa misahirana ho ahy ianao ary tena hitako mihitsy hoe tsy namela irery ty rainao ity fa zao ahy eny tompoko andeha hamonjy fidinitsika rehefa avy eo dia iny sakafo entinao iny ometsika andreo sahirana sendra hitantsika eny an-dalana eny ohatry fa tsy azoko fa nga dada tsy noana mihitsiny tena fahagagana koa zany sa novikisan'ny anjely sa goaika sa vokatry ny hafaliana sao nizy ny anaka hony tsy zany fa efa nomeny sefo sakafo tena vokobe mihitsy io mahagaga zany eny mampiasa olona tokoa Andriamanitra moko ny mpanompony ka tsy tokony homendrika isaorana ve zany izy raha io zany dada eny tokoa tena mety zany anaka andao ary isotra azy tsika andao ary koa oy mandrosoa ay ve nareo mianaka ihany mazaho toerana dia mipetrapetra misaotra tompoko dia misaotra anareo ihany koa amin'ny zavatra rehetrarehetra sy ny fikarakarana ny dada dia ny tompony hamaly fitianareo zany tokoa ataoko hoe rahalasefo manolotra ny fisaorana ho anareo ny tenako hoe ary mahafitasoa amin'ny didy sy andraikitra zay ankinina aminareo indrindraindrinareo polisy pirenena ony dia aza misanaka amin'i Jesosy tsisy fisaorana ry izy mianaka ary ianao ry ngarason tena isaorana fa nitondra fahazavana teo amin'ny fiainako ny fisianao tompony isaorantsika ie dia izay angano ela sefa andeha anga aloha zahay fa manao velomanao andraso kely anie verena kely ny ianao vahirana zafady ohatry ny hafahafa koa ty sefo ty zany veloma sefo dia atsy atokotana atsy miandry anao ry voahirana fa ahoana izay sefo efa hoe aza atao sefo zany afa feritra fotsiny dia fa tsy zany fa saika hiteny anao fotsiny aho hoe mety vera mba azaky araka amin'ny sakafo amiko ianao ny fotoana izay mampalalaka anao
Fa ieny e tsy maninona fa aleo fa atsoka ianao rehefa afaka e. Mahafinaritra izany fa tia lara findahiko ary dia misaotra sadiny amin'ny famalinan'ny fanasako. Ie, vao raiky ty fa dia mandra-peona ary e. Orason dia ahoana moa izany no toy any asanao ty ka? Tao aorianan'ireny zavatra mitrangy reny nge dia jerefa tena voamangy antsika mesahirana e. Isaorana ny tompo reny fa tanao mila makasitraka an'Andriamanitra tsika fa afaka soma tsara aloha ny za. Ary aleo ny lasa omba ny lasa any fa aza misaina amin'izany tsony ianao. Fisedrana daholo reny rehetrarehetra reny. Raha ny toy andray ny tianao fantatra dia tsy misy azoko ambara aloha ny. Fa mitady asa manomboka amin'ity androandroany ity fa mbola tsy mety mahita ihany koa nefa e. Rangatia. Fiaina nefa sarotra ty ve dia izao indray vao hitady asa vaovao e. Fa tsy maintsy mitady aloha ka inona ary ny atao e ha? Dia ianao iza mieritreritra hoe hahita asa vetivety. Fa iza koa nefa niteny taminao hoe manao vahatalana e. Jere izao vokany. Dia ahoana izany izao inona no atao ka? Amin'inona moa izany ramatoa? Ka reny havanao tonga teto rendra angaty hoe anao famadihan-drasana. Famadihana? Eno a! Sa efa mitapoko ny atidohanao dia adinao ny fisian'izany resaka izany. Voandro vitsivitsy lasa nge izay raha izao e. Ora sery raha izany ray alohany tena tsy resy lahatra itsony amin'izany resaka famadihan'izany mihitsy. Satria izao no teneniko aminao tsy misy ifandraisany velona sy matsony. Ora sery ato ange na ny fiainana rehefa manahirana ve dia mbola andany vola amin'izany zavatra tsisy dikan'izany koa e ha? Raha te hiaona sy hifakafantatra amin'ny fianakaviana dia afaka manao zavatra hafa indray mba hiaonana fa tsy izany zavatra izany e. Hita mihitsy mahalohan-gadra anao. Lohangatra hoana ramatoa dia hiala amin'ny be sy ny maro izany. Ary hitako ange raha izao hodianao fanina ilay izy e. Dia iza izany no eritreretinao hiavaka eo ka? Raha zery ve azafady. Za kosa amin'io raha izao tsy maintsy miaingo tena tsy maintsy miaingo satria misy hira gasy ilay izy. Mazava aminao? Ory mama, tsy hoe miditra amin'ny resaka reo fa tena marina ny dada. Hita fa miditra indriko mivoaka indray. Very tsara kosa ngery mama hoe ohatrinona izany ny anjaranareo mivady amin'izany. Miampy an'izany haingohaingonao izany. Sao dia mba tsy rariny kosa e. Mangindry fa tsisy idirandry izany e. Sady hono fangamondry ity izany rehefa nahazo an'iny polisy nidalitra kely iny dia miseho behivavy. Zao ny teneniko andry zay asoferana reo atao dia ampy izay. Fa inona koa raha nidira mifetra amin'izany resaka izany ka? Aleo koa andeha. Izany mihitsy koa mandeha vonjeo ny olo tindry. Ohatra aito koa moro voahirana misy an'izany koa izy ty. Endry dada. Tadidiny dada le tsika tao amin'ny bureau polisy iny. Dia nasainy hiaraka hisakafo aminy dia mifanao fotoana izay andro vitsivitsy taty aoriana. Dia efa volana maromaro izay no niarahanay satria mifankatia izay ry dada. Ary mikasa ny vady mihitsy ato. Moa dia nisy an'izany dia tsy niteniteny mihitsy ianao izany ry voahirana. Eny mitsotrananareo any tena marina satria tena faly fa mahay mandamina amin'ny fiainantsika olony Andriamanitra. Zay ngamba ny azo anambaran'ilay izy. Odry mama. Mandroanaka fa aty ihany izay Manahoana zao? Manahoana nareo
fa taiza foana moa zany ianao tiry zao ndray mba tonga aty aminay aty ka sahirana fiainana rery mama sakoe manahoana ny tokantrano lohany milamindamo ihany izy ka mahafinaritra zany voalohany indrindra aloha ry dadasy mama dia tena miala tsiny tamin'ireny zavatra nitranga taminareo reny fantatra reny moa fa voateraka kely kokolo dia tsy hafany aly tsy maintsy hoe nitaiza fa salama tsara ve aloha dady io eny anaka salama tsara ka fa tsara be nge zany vaovao lasainy se zany fa zao no teneniko amin'izay hoe tsy misy tsiny ndre efa tena niditra nitsehatra ny tompo tamin'ireny araka nyvoalaza nge ao amin'ny Jeremia ao misy an'izay tenin'Andriamanitra zay hoe Jeremia 7:20 toko 7:20 andininy faraka ambin'ny folo manambara hoe fa iza mahalala ny hevitra iverako anareo izy Jehova dia hevitra hahatonga fiadahana fa tsy loza mba hanome fanantenana ny amin'ny farany zay ny tenin'Andriamanitra teny zany ry dada sady ohatran'izay indray vao nahinao an'izany ka zany ve fa fifotoana ny ainana moa zany zay vao nahinao an'izany ka tangery dada somary sahirakirana fiainana ho a dia tena na mamaky baiboly rehefa tsy natao ntsony varina mitrotro zaza fotsiny zany ka ataona moa ry dada ny tsy hitrotro ny zaza sady izy koa somary madiditra kely zay ka eny mahomby aza ry seha misaotra betsaka rery dada fa tena manaiky ny herim-ponao ty mihitsy ary dada ny amin'ity fifikiranao amin'ny tompo sy ny teniny tiako fa izao ry zao andrano mba tsoa kely io ny voahirana fa misy resaka tiako atao aminareo telo mianaka ny tena mariny amin'ny telo mianaka ilala moa mbola tsy ato mihitsy izy fa dia tsy maintsy nareo telo mianaka aloha ny resahana an'le izy ainganse fa lasa za tokoa moa zany laly tsy hitako izy fa nareo telo mianaka zao ny ato nareo ny retsahako an'le izy eny ary sady ay tokoa moa voahirana efa mitokana tsy amin'ny hefitr'ilana atra hatramin'izay nivadina izy fetritraiko voahirana wow mba maka nisaka aloha ny ao amin'ny dady Ohatray, ay ve zao ihany ho avy re ay ina ary nataondririra tamin'ity trano ty mina raha mba miaraka aminay tatsy fa ona misy inona aloha ay manahoana aloha zao salama aloha zao fahitandry anazy zao tena salama be mihitsy fa andao aloha atsy amin'ny dada ho eo avy ary salama tsara ve lokolo sy ny zazakely tena ho forma tsara ka fa manahoana aloha nytokantrano vao andry ao nga hita ary dafa voaray volana nge zay zany hoe sy mahafinaritra aloha zany ary aiza mama dia rehefa mbola nandray mpividy aloha fa ho avy ay makanesa tiry mama ka inona moa zany resaka zany eny tokoa efa vory daholo moa tsika efatra moa zany ny eto fa zao ero tsara araka ny efa fantatra re moa dia za tsy mba resa lahatra itsony amin'ity resaka famadian-drazany ty mihitsy raha misy ny tianareo atao aminay dia amin'izao mbola velona sy mananay izao zahay ny tokony sahirananareo fa tsy hoe kory rehefa maty zay dia lanjalanjainareo eraky ny arabe atopatopanareo eraky ty rehetrarehetra ty fa tsy mahentsony ny nofinay fa dia mbola velonaina somatsara zay dia ataovy zay mety aminay fa ny aina tsy mifametra rakizy aza de miteniteny foana kosa rery dada za koa rakagako sa efampy ho fatra ny rano sakay dia leo dada inona koa ny endrainareo fa malainanao adidy fotsiny zay indray mama sy misitina lakolosa mangina eo ianao hatramin'izay nanao famadian-drazana foana ka zao indray vao mivadika fa zao n'izy ry zao ivoahirana moa efa nare fa se zao no mbola tsy nafantatra dia ampifantarina se fa volana vitsivitsy zay tonga teo ny avandrainareo hoe anao famadiana hony dia io ndrainareo tsy manaiky mihitsy efa olom-baovao arazery fa tsy azonao amin'izany tsony mihitsy ary tsaroa fa tsy akasitrahan'Andriamanitra velively zany resaka famadiana zany marina ny azy ry mama aloha izy nanany safito fa manana efa andro fahazavanana izao dia ho no ara zao dia tsy andray anjara mihitsy zany ianao amin'ny famadiana tao amin'ny volana ambony io mbola hita eo zany razery ny hevitro aloha dia toa dia hoe tsia zay raka izy fa ariva ihany ty ny andro
ny samy mamonjy ny fidinareo samy manambady doloma nareo dia ndana jereo mivadinareo ny velomany amin'ny zavy kely koany inona kosa matezitsehitra ny dada amin'izany zaingana ninona ny dada ka efa riva ho any andro fa inona ny natao aty anatra amin'izao ve mbola ty foana e manino dada raha miteny tsotra fotsiny ndana mody ka efa ny tena hoe ndana modiko mbola inona ndray aza amin'ny krisy anao ry zao a efa miala ny besiny maro izy dia avela ho eo ary mba aiza ary laly tena tsy hoditsony ve tena efa ela loatra ka sady amin'io tsy maharaka fivoriana araka ny fitenenana tena variana eto fotsiny amarina fa ny andro ty miariva ihany leo aloha andeha andro sakafo ka odio lavana lala marina mandrosoa kia manahoana kia salama tsara ary ndry tsy hita mihitsy aiza koa e hitako fa taiza foandry mba misesika koa zany fanontaniandro voahirany izany ka fa inona moa ki fa ny fiainana koa neky mampitotototo e ay ka ndringe sarotra atory lalana hoe ao amin'i jesosy no misy fedanana e dia zao ariva be zao ve kindry vao mandalo io indraindry dia tsy mahafaly andry mihitsy izany mifahatongavaka eto ay marina kiny andry fa zao aloha e aleo aloha arosony sakafo dia sady miresaka tsika roa sady misy vaovao mafaly be izany sady za koa aky te andro an'izany vaovao any sakay kely rano izany ohatray arono aky ary mba nakaiza aloha fetra e tena tamiraranareo ngeky izao no nahitako azy sady voalohany ny farany izany ve moky eno ay ao an'evitrako izy fa mba tsy niasa koka izy androany alina fa ay andrasa raha tsoko vetivety izy e ony eny ary dado fetro avitavita ny sakafo sady manambahiny angetsika e ay ho avy eo ki izy fa tsy haiko koka izy mbola mahavariana anazy eo ambony eoko eny ekia ahoana izay malala ay misy vahiny tsika misy vahiny ely izany tonga soa lala voahirana oary voahirana vonjeo e fa tsy feo mama ve zany reto eno sady otra miantso vonjeo faty vendriry voahirana oay tena izy mihitsy zany angana lesy data fa mba jereo fa sao dia misy mpangalatra ao oay mama marina fa misy inona mama fa dia tsy renara mihitsy ve zaraka izy miantsoantsanareo ao efa hoe vonjeo fa marary mafy ngendrainareo e marary mafy ahoany tady fa naninona tampoka teo andao aingana kilala zalozandry mitary dretra ohatra aloha matahotra kisa fa inona mampatahotra fa andao fa aizy dady zany mama azalozana variana reraka izy fa andao any amin'ny efitrano misy andrainareo fa reraka mafy ange izy ao e andao ainanariko aizy izany io izy raka izy fa naninona anao zavatra marary be ao anaty giboko ao anaka vavao anay mivavao afa marary mafy aza miteny mahery aloha dada hita ho ary dada fa naninona koa ary ianao tena mila entina any amin'ny hopitaly aingana ianao ka fetra ahoana avoainy fiara dia velomaingana dia andao entina any amin'ny dokotera dada ka andraso vetivety ary dia antsoa ijaro lala dia asavy manaraka avy aorianao izy fa vonjy ainy tya ariana koa mampianaiana mamy eo e mandana homany ny entana entina any amin'ny hopitaly dia ampio zay batany dado eny ary andraso fandeha e marary ao andao batainy izy fifa velona fiara e andao ary mifikira amin'i jesosy anaka dia aza miveriny dalana tsony tario atrany io renina ry io
sy ny vatinareo reo zanakareo koa anaorinante tareo ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara ilalasotel mianaka koa reseo lahatra fa mba handray an Jesosy. Dada, azo amin'ny teny izany ianao ka eny marin'izany ary hiezaka sady misy vaovao mafaly angery dada Tsy ny fonarona rehefa efa akaiky ny hôpitaly. ianao ve zany dada zangy efa be voky dia miangavy ianao mba hiady tsara satria mba ianao ve tsy tia hita ny zafikely ry dada mba angakaingana ry fetra apekary vitesy io dia hitsany accélérateur fa ela be zany Fa mitony foana aloha e. malaka mikirera ohatr'izao ihany ka ty mamy ty inako ny vandravandrandry ahy eo e efa natsondry very zao skoly efa naendry zareo efa naheno izy mba mangina re nareo mianaka ka dada efa marary nareo mbola mifamaly Jesosy eo tena marary ty dady ty mamelany aloka rehetra Jesosy eo zay tendrinao dia tanterao fa manaiky ianao zay amen. Tongotsika ry zareo aleo tonga dia iantso dokotera fa nareo mibata anazy. Iny eny misy dokotera. Dokotera, azafady re tompoko. Misy olona marary mafy miaraka aminay ato tena mila mifamonjenao. Hoe jereko ohatrany tena efa reraka be ny izany mararitsika izany infirmiera hitondray fandriny ity mararitsika ity dia mba tao any amin'ny réanimation any ary iza ny vadiny zano izy tompoko sao tsy maintsy ampidirinao amin'ny efitrano famelomanana izy fa efa tena reraka be ihany ny fahitana anazy hono ary ahoana sy ahoana ny fitrangany aretina izy ity mitaraina narary kibo izy dokotera izany hoe ny zavatra narary azy anga tao amin'ny kibony tao dia tao arinan'izay dia nandoha foana izy mba ataovy re dokotera izay amonjenany aim-batoko miangafy re tompoko miala nenitsika aloha raha matoa ary aza dia milofika tahaka an'io fa izay nge anao izay azonay atao enao aloha ry mama raha manino io dady io dia tsy miala aminao inona ny endry azafady aloha aleo mihitsy nareo voaka ny atokotany fa tsy toerana fitapatabana ato zay ny anareo akombona mivava ary lalaka aleo mangina fa tsy sitraky ny tompo izao izay indray vao hirana sy ny fahanginany Andriamanitro na dia tsy mpiantso anao loatra aza dia mba hampioso fonjeo re dada dia mba meo an'izany toetra nana fohiran'izany koa fa tena tsy haiko izany mangina izany iza ny fianakavian'ilay marary ato zany ny tompoko fa ao atokontany daholo ny fianakavianay midira ty ary nareo aloha zao efa nanao izay vitanay sy hafanay izay fa ahoana dokotera lazao fa azafenina vonona hiatrika an'izay zava-miseho ireo izay tompoko na dia mafy azy izany fa ahoana ka efa nanao ny ezaka rehetra ny izay fa izay ny lahatra inona dokotera mahaiza ny inona dia mahereza indrindra dada hikarakara ny taratasy amoahana ny razana izay ry dada fa ahoana ary okaloha ohatrany hoe mitomany izany ange vao hirany
andraso aloha hoe noketsambaravara birao etso fa hono a dokotera inona zany no tena nahafaty ny dada araka ny fitsiriana natao dia fantatra fa pozina nahafaty ny dadanao. Andriamanitra, inona tsara hoe ry dokotera maty dada matonizy nanapozina tsirara zany fa ino ty ataondritika zany namarany dada andao ivoaka ny hopitaly amintsika ka dokotera misaotra betsaka amin'ny fampaherezana sy ny fikarakaranao rehetra fa alaloha zareo ivoaka kely ny tokotany ka. Dia maty tokoa moa zany ianao rason fa ny tena manahirana ny saiko zao dia ahoana indray mikasika ilay famadihana amin'ny ray volana. Andray ry mama vao vina ve dada amin'ny maty dia fa famadihana sady masaka ao andohanao mangina ny vavanao fa io sakay kely ranonao io mihitsy ny nanapozina ny fony dada dia izay niteraka amin'ny fahafatesany ary iza moa ny mahita raha ianao io mihitsy ny nanapozina azy tato tsy fantatra zany. Tena tsy matoky anao ary mama io ry fetra hoe tany dia gadrao amin'ny mihitsy fa io mihitsy ny namona ny dada tato tsy vita ny nanapozina tsy kelikely ny fony dada ianao fa sady nanapozina ny vantana mihitsiny dia vao vita ve fandevenana ary mama dia famadihan zany sady ny ao an-tsainao vehivavy mirediredy mihitsy ianao ty ka. Oka izay ry lalaka tsy amerina na mpitsangana amin'ny matso zany fa aleo zany hoandry aleo dada ho mandram-piadanana any Sady izy efa tsy nankasitraka hatramin'ny farany an'io resaka famadihana anareo io mihitsy zany mihitsy dia zao izy nalainy Jesosy meloa sady soamantsy koa tsy aleo any mamy eo izy dia anaiky tsy fidiny eo ko. Za aloha dia tena tsy manaiky an'izao zavananjohan'ny dady zao mihitsy asa aloha nareo menadako fa za tsy miala amin'io mamy io oka izay ry lala. Oakare izay rakiza tena nanena tongotra matanana fa zao ny teneniko anareo tsy zaho any nanapozina ndrainareo zany na dia keko aza fa nitoetra ratsiko dia pozina namely azy ankolaka jereo amin'izany nampitondra mavesitra sy mangidy anareo rehetra oka izay ry mama zany ko hoe dia ampitomany anao ianao koatra ny zazakely ka Sakay kely rano arakiza mifona azakadraina fetra azakadraina reza fetra fa mifona mifona fetra azakadraina retireny mahatra anareo ankehitriny arakizy vonina ibebaka tanteraka tsy maty zany mama dia izay ianao vao vonina ohatran'izao Okarezary zao oka izay fa efa reny Jesosy izay fifonanao izay ary mbola tsy tary ianao ry mama raha izao no miverina amin'ny Jesosy satria koa raha ny zanaka no afaka anareo ny tenin'Andriamanitra dia ho afaka tokoa ianareo. dia nanenina zany ianao zany zao ry mama sa ahoana? Efa nanenina tsao eny anaka tonga saina tanteraka ankehitriny misaotra anao ananaiko fitaovana nampiasain'Andriamanitra hitondra amin'ny lala tsara ary ny fahalasandra zao koa dia tena kanotana melo ny farahatiko rerakizy oka izay ry mama vonina ankehitriny tena vonina mifoko manontolo anaka an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako raha tsara aloha ty ranomasina ty ary mino fa tsy ho sakay kely ranontsony amandrakizay raha mbola velonaina koa dia ataoko mba oloharam-pitahina sy famonjena ho an'ny hafa ny fisiko.
Sakay Kely Rano. Diam-peniny fandresena rakotondrasoa.